avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manomboka amin'ny 10 hatramin'ny 20 no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Karazany telo briquet nitro misy vato, nitro plus, nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitra. Nitro. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mangataka ny tsy antofana ny tanimbary izy voakasiky ny fanamboarana ny voie rapide mampitohy ny Toamasina Antananarivo ireo mponina ao Antsabe distrika Anjozorobe efa hanomboka miditra amin'ny fanotofana tanimbary ny orinasa mpanao lalana amin'izao fotoana antony antsony ireo mponina voakasiky ny fitondram-panjakana hijery aingana izao olana izao. Tsy manana fahafahana hanitatra ny velarantany izay voleny vary ireo tantsaha amin'izao fotoana noho ny fahasahiranana miankina amin'ny tohana ataon'ny fanjakana ho an'ireo mpamboly vary no ahafahana manafaingana ny fantarana ny velarantany azy voleny. Any ivelany, lavin'ny filoha Ukrainiana androany ny antso nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena Ukrainiana teo aloha nesorony teo amin'ny toerany izay mitaky ny hanaovana fifidianana ao Ukraina mandritra izao aty eo amin'ny Rosia sy Ukraina izao. Ny antsipirian'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra akolo amin'ity alay ity manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany hanomboantsika ny fampahalalam-baovao avy hatrany ary ny lafiny tsy fandriam-pahalemana hita faty teny Ambohimanga Rova no asoavina Mikaela Stefania 20 taona sy Samson Voloniaina Aingotiana 17 taona izay nanovana omby mitady ny zoma lasa teo tsy nisy tratrantso izy roa vavy ireto ka notsirina ny findain'izy ireo ary nanondro teny Ambohimanga Rova. Hitandroany alahady tolakandro teny Andranomatsatso commune Ambohimanga Rova no fimangatsikan'izy ireo rehefa nokaroina. Nisy namoana izy ireo raha ny fanazavana nodidina ny tendan'izy ireo feno dian-java-maranitra ihany koa ny lohany ary ny ara ny herisetra ny iray tamin'izy roa vavy. Andrasana araka izany ny fanadiadiana afantarana izay navanina izao loza matsiravina izao. Fa tontolo ny fanotofatany kosa indray mangataka ny tsanotofana ny tanimbariny izay voakasiky ny fanamboarana ny voie rapide mampitohy ny Toamasina Antananarivo ireo mponina ao Antsabe distrika Anjozorobe amin'izao fotoana efa nomboka hiditra amin'ny fanotofana tanimbary ny orinasa mpanao lalana ny toerana antony antsony ireo mponina voakasika ny fitondram-panjakana hijery akaiky ny toetra rà. Arahoary ny makasika izay miaraka amin'ny Tojo Irina Tahiry. Fery hevitra ireo mponina ao amin'ny fonkontany Antsabe Est, commune sy distrika Anjozorobe manoloana ny hanotofana ny tanin'izy ireo no ny fanamboarana ny voie rapide mampitohy Antananarivo sy Toamasina. Ilay izy aloha voalohany dia misaotra anareo manao gazety ny Kolo TV tonga aty aminay maka ny etaetanay satria miara-mararitsika amin'ny fahavoazana misy anay. Amin'izao fotoana izao dia tonga tokoa ilay mpanao ny piquet amin'ny soratra ny lalam-be Ambogodany ety amin'ny tamimbarinay dia tsy vitany hoe le tandrifiny ny voafaritra fotsiny no simba fa ny tamimbary ray manontolo no ndray totofany satria sady akaniny andaniny no akaniny akilany ko ankehitriny Andriamatoa filohan'ny fanavoizana colonel Landrenirina Mikaela miangavy sy mitaraina zahay tatsaha fa raha izao no mahazo anaika izao no tsy maintsy ho tanterahana dia tena maty tanteraka izay ary tsy hisy mihitsy ny fampandrosoana fa fampandrosoana n'olombitsy no azo amin'izao ka dia miangavy re zay raha tsy tonga aty ary ianao dia mandraha olona tompona andraikitra mivantana mba mijery akaiky ny zavatra misy anay fa tena maty tanteraka izay. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fikarakarana tanimbary ireo tantsaha amin'izao fotoana misalasala izy ireo
ny hanohy ny asa no ity ambana amin'ny fanotofana ny tanimbary ity. Izay tompoko dia tsy misakana velively ny fampandrosoana arak'ilay nitenen'ny ray aman-dreny teo fa kosa mbo angatanay Andrimy Atofoloha zay atao any Ampototsofinao mihitsy ny colonel Mikael Narandrianirina dia mbo mifangatanay tompoko a dia raha mety dia oka re mbo lelafina mihitsy mifaladianao a mbo hivily any an-tanety le lalana raha mety raha ohatra hoe azo atao fa tena zato isan-jato mifampitehan'ny fiveloman-tenanay aty ambanivohitra aty raha ohatra ka iny pikipiky napetraky ny mpandefy lalana iny no hoe tsy maintsy ho arahana kanefa eto izay dia mangataka hoe azo atao ela ny fanapahan-kevitra izay hodinianareo satria efa atombotra dia atombotra ny asa ataon'ireo mpanao lalan'ireo a ka dia mangataka mihitsy izay hoe mbo tsy andro ny isaina fa ora ny isaina aorianan'izao itenenan'izao mbo ho tonga aty aminay valiny hoe mbo mivily any amin'ny tokony tsy anotovana tany le lalana fa mbo any amin'ny tanety ny akabetsahan'le izy. Miantso ny fitondram-panjakana ireo vahoaka hijery ny zava-misy fampanantenana nataon'ny fitondrana teo aloha nandritra ny fanombohana ity tetikasa ity ny tsy hanotofana tanimbary ary mangataka ny anatanterahana izany fampanantenana izany ireo vahoaka. Eto izany dia mba mangataka mihitsy izahay satria ireto tanimbary ambolenay kitsahanay eto ity zany zao a raha angalany ty ilatany avato ty anotofana azy angalany ty ilatany ty a raha vokatra miakatra eto ty ny tena fivelomanay a dia raha vokatra miakatra eto zao a azahoanay 20 taonina eo a zay entinay a melomana ny anankohonanay manontolo ny fianakavianay mandavany taona le izy io na ny fidiram-bolanay ary zany dia io vary miakatra io no fidiram-bolanay ato anatin'le izy kanefa raha hototorana io a dia tsisy tsony zany na dia voanakotro-tokana ary dia hoaiza ny tany alehanay rehetrarehetra zao zany satria tsisy asa tsony zany zay a tsisy fivelomana tsony zany zay eto a ary na sakafo hoaninay ary dia tsisy koa dia inona zany no tokony ho ataonay manoloana an'izany a satria manodidina rehetra efa ho tototra tsy afaka ambolena ninona tsony koa. Fa tsy manaiky raha hisy ny fanotofana tanimbary ka mandrosososo-kevitra amilinan'ny lalana azo atao eny an-tampon-tanety hoy ireo mponina izany ary vonina hanory sy hifanampy amin'izany izy ireo. Andrasantsika eo ny mahakasika izay fanohy ny fahasahiranana tsy manana fahafahana nitatra ny velara-tany izay volen'ny vary ireo tantsaha-mpamokatra amin'izao fotoana miankina amin'ny tohana nataon'ny fanjakana ho an'ireo mpamboly vary no ahafahana manafaingana ny fanitarana izay velara-tany azo volena izay ho ny vovonana vary eto Madagasikara. Todiny Irina Trany. Hoy ny foloan'ny vovonana vary eto Madagasikara tombony maro no azo amin'izany raha tsy ilaza afa-tsy ny fiatsaran'ny vola miditra amin'ny isan-tokantrano noho ny fitombony ny vokatra. Sakana tsy ahafahan'ny tantsaha mampitombo ny velara-tany amboleny ny eo amin'ny enti-manana ianganana ary na ny ainy efa eo aza manahirana ho an'ny ankamarony. Anisan'ny olana fototra ny lafin'ny fananantany ny fahasairanana amin'ny fanoratana sy ny fanamarinana ara-dalàna ny tany ho an'ny tompony. Eo koa ny tsy fampin'ny tosika avy amin'ny fanjakana hanamorana ny fanitarana ny velara-tany azo volena. Ny resaka fanitarana tanimbary zany aloha zany voalohany indrindra tsy asana olona raina sehatra anankiray fa maromaro no miara mifarimbona ao anatiny. Ny mpamboly zao, mpamboly vary zao misika am'resaka zao a fivarotana fatiantoka mbola be dia be mazava ho azy zany tsy misy fiatraikany zany zay aloha amin'le finiavana hanitatra famokarana. Ny resaka fananantany zao politika mpanjakana amin'izao zao le hoe izaran'ny tany amin'ny malagasy mpamokatra izay andrasana fatratra misy moa zany eny ambanivohitra ary indrindrandrindra ihany koa ireo fiaraha-miasa mpisehatra rehetra satria nataontsika mikirakira vola ohatra tokony matoky mitetika asa hoentin'ny izay ataontsika hoe mpamokatra liana amin'izay resaka fanitarana izay a eo ihany koa mazava ho azy moa zany ny fanjakana tokony hoe manamora ny fahafahana zany hoe misitraka an'izay resaka fanitarana zay. Ampolo taonany no niresahana ny fikasana hanitarana ny velara-tany azo volena vary eto Madagasikara ho fanamafisana ny famokarana. Nambaratrany fa manana velara-tany manodidina ny 430 tapitrisa hektara azo trandrahana i Madagasikara. Ny ray apa-efatra io anefa ny voatrandraka. Mbola azo atao tsara ny manitatra ny velara-tany azo ambolena raha io tarehimarika io. Nisy ihany ireo tetikasa lehibe toy ny Bamangoky. Anisan'ny ezaka anitarana sy anatsarana ny velara-tany fambolena. Manoloana izany tsy fahafahana mampitombo ny velara-tany azo ambolena izany, miezaka mitady teknika fambolena ahafahana mampitombo ny vokatra amin'ireo tany azo ampiasaina ny tantsaha. Anisan'izany ny fambolena vary an-tanety. Teknika iray hanitarana ny famokarana vary ivelan'ireo tanimbary mahazatra. Etsy ankilany mandeha tsikelikely ny fanamboarana tohi-drano ataon'ny fitondrana hanondrahana tanimbary entina hampitomboana ny famokarana. Isan'izany ny any amin'ny faritra Melaky.
Any amin'ny olany fatra famatsiandrano kosa indrainy amin'ny fatra atsimo andrefana niteraka savorivory teo amin'ny roapona ao Beroro ao amin'ny commune Marifoty distrikany Toliara faharoa ny fahatongavan'ireo andiana mpamboly avy amin'ny commune Manombo Sud izay nikasaka ankery ny rano amin'ireo tabika ampiasain'ny mponany toerana amin'izao fotoana mpitandro filaminana maro no tonga tany toerana nampitony toedra ratsy teo amin'ny roapona Bonhomme Élisée Koloany Toliara. Andiana mpamboly maro avy ao amin'ny commune Manombo Sud no nirotra teto Ambenagny toerana misy loharano iray ato amin'ny fokontany Beroro. Nikasa ankankeriny ny rano amin'ireo tabikan-draza tantanam-ponina izy ireo araka ny fanazavana. Saika hiafara tamin'ny fifandonana ny fanolanana saingy niditra antsehatra ireo mpitandro filaminana ka nahafana nampitony ny toedra raha. Mahavy ny Manombo eto avy rozina androany nampamboary tabika fa hoe hangalaky amin'ny kanaly Toyato. Ka ro zany tsy nangalaka amin'ny kanaly Toyeto nangalaky eto fa tabikanay reo tampenandrozy ary ho tampena anterisetra. Zay gn'antony niavian'olo maro ty hoe halany be ny tanàna ankeriny hagnandesan'ny mpitandro filaminana regny raha nipoapoahany gny razanay reo. Re mahatonga ny Manombo poaveto regny. Nefa Manombo zao hatram'izay mandeha avao porofo misy tsako gn'agny. Misy famboleagna agny. Ka raha eto tsy olo mitanjaky rano toy fa mila androzy koa hamboatsy tabika eo bakagny hangalaky eto manahaky gn'anay iabiaby reo. Fa gny ranoragnahary toy tsy tanjahanay fa gn'anay regny tsy simbasimba fa nandaniany gny ray aman-dreninay rony ny sadia. Nambaran'ireo mponina eto Beroro fa efa hatramin'izay no nifandamina ireo commune Roatonta ny momba ny fizarana sy ny fampiasana ny rano. Milaza nefa izy ireo fa misy ny fidirana tombotsoa ara-politika amin'izao disadisa izao. Hatram'izay fahagolantany io nandeha ka misy rano latsaky avao amin'ny toy dobo itsanganatsika eto toy. Io zany gny angalany gny tabikan-drazanay ato a Beroro. Hatram'izay io ka gny commune hatram'izay niforognany gny commune nahay nifandamina ny commune ny Manombo sy ny vahoaka ato Marifoty. Hoe zahay tsy olo mihaly tabika koa ka ino gny fitsipika ato natao zay fandaminana zay hatram'izay ary tsy misy romoromo amin'izao fotoana zao amin'ny be ny tanàna vaovao henany reto indrindra fa gnany Marifoty tsy mila fandamina amin'ny vahoaka fa jadona avao gny tahataony aminay jadona raha ipetrapetraka am'izay jadona zay aho maro gny raha nataony tsy mety aminay ato. Ndra ny famboleanay mbognagny ny sakafoaniny jusqu'à androany. Manoloana izao toedra raha izao miantso ny fitondram-panjakana sy ireo tompon'andraikitra mahefa ny mponina eto Beroro mba hijery ankaiky ny zava-misy sy andray andraikitra amin'ny fandaminana maharitra ny olana momba ny rano sy ny disadisa samihafa misy ao amin'ny commune Marifoty sy Manombo Antsimo. Nasongady ny trano-piantohana niavana tao Mahajanga nandritry ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny ady hevitra misokatra tao anatin'ny hetsika foire de secteur des acteurs économiques de Mahajanga fa manana tombony ireo mpikambana manoloana ireo tolotra ao aminy afa-po tamin'ny fanazavana nandritry ny fifampizarana ireo mpanatrika sy ireo mpandray anjara tamin'ny fanontaniana izay naraham-baliny Camille Rakotomalala Koloany Mahajanga. Nisongadina ny fifandraisana kaiky teo amin'ny tale jeneraly ny trano-piantohana niavana sy ny vahoakany Mahajanga tamin'ny alalan'ny fifankalozan-kevitra malalaka sy fanontaniana ary valiteny mazava izay nahafahan'ny mpandray anjara namantatra bebe kokoa ny tombotsoa azo amin'ireo tolotra misy ao amin'ny trano-piantohana niavana nandritra ny conférence lehibe natao tato amin'ny CCI Mahajanga. Ny conférence famelabelarana ny antimo zany dia fiantohana ho an'ny malagasy rehetra zany. Problème ny malagasy io ny lafiny hoe le vola entana anao assurance fa io indrindrandrindra le raiky le hoe toetsaigny anao assurance. Io zany moa dia misy mea-culpa avy aminay assureur hoe nisy ankitiny nisy tsy nety taloha tany fa zio zay ty efa samby miezaka. Mila marina zany fa misy association APEAM, association professionnel ny entreprise des assurances à Madagascar ary am'izao fotoana zio zany dia niavana no président izy io. Izay aho zany dia mitsakaraka fony isan'andro hoe ino tokony hanatsarana an'ity sehatra ty satria non seulement tsy hain'olo
fa tsy tian'olo le assurance to amin'ny havana moa dia zay tsy hoe simple assureur zay fa izahay assureur conseil zay tena rôle anay raha tsy miassiste zahay tsisy varana raha ataonay donc amy jeudi zay efa pari jiaby tsika mahita amy stand eo hoe les jeunes efa pari jiaby tena za moa raha za manokana 33 ans tamin'ny havana efa tsy elatsela efa andeha retraite fa par contre ny formation carageux zany menany jeune mba ahafahany jeune reo miassuré ihany koa ny suiten'le raha niraisana zany action niraisana nofaranana tamin'ny kilalao sy fialamboly ho an'ny mpandray anjara ity conférence lehibe ity ka namela hafaliana sy fahatsiarovana tsara ho an'ireo rehetra nanatrika izany pack de goodies ty zany aty jiaby ao izany ao izy à part les 45% de réduction zany amin'ny assurance automobile fa isendry vetivety ao anatin'ny doka fohy indray isika mialohan'ny hidirana amin'ny tapany faharoa aza misaraka aminay azy. Pourquoi acheter occasion quand vous pouvez vous permettre un neuf? Tibuta, la nouvelle marque de laptop fiable, rapide et performant. Tibuta, vous aussi vous pouvez vous le permettre. En vente chez Cosmos, distributeur Uditech. Meilleure qualité, mitunda vitamine C. Ni goûter naturel, c'est pirate, c'est réel. Parfait orange, fraise et coco. Si parfait, marisa carazani. A gagner roche, alle tenga toche. Mina metiamna. Briquet Nitro. Telo briquet, briquet Nitro misy fato, Nitro plus, Nitro LED, tic tac. Nitro mora sy raitsy. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy, tena mateza, voenja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo. Azo andalorana, azo atao coussin ao anakanapé, mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis mahasolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy soka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana, ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varalina fa misy refzetine. Ambiance téléphone miaraka amin'ny Balika Home 500X. Misy fahitalavitra 32 pouces HD, zero-toba efatra matanjaka tsara, miampy jiro amin'ny rehetra rehefa mahatsikaritra fihetsehana. Mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Home 500X. Misy fahitalavitra 32 pouces HD, hatramin'ny 4,000 ariary isan'andro no alohanao. Mandrapahefanao vidiny manontolo. Balika, mamiratra no avoko. Tapany faharoa fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany. Anohizantsika ny fampahalalam-baovao ny trangana entrano goavana tao Ankilifaly, commune Ambonivohitra Toliara ny tolakandro teo, toeram-pivarotana Karamantsaka sy kojakoja ampolony maro no maikilany afo nandritra izany. Ny sedra fahasahiranana tamin'ny famonoana afo ireo mpamonjy voana tany an-toerana no ny amaroany ireo akora mora mirehitra sy ny tsy fampiany fitaovana famonoana afo. Bonao Melize Koloany Toliara. Ny redareda ny afo
tao amin'ireo toeram-pivarotana karamantsaka sy kojakoja eto Ankilifaly androany tokony tamin'ny 3 ora tolakandro. Trano fivarotana iray no voalaza fa nipoirany afo izay nihitatra aingana tamin'ireo toeram-pivarotana teo ankaiky raha ny filazan'ireo nanatry maso. Nanahirana ny fehezana ny afo no ireo akora samihafa fa mora mirehitra tao amin'ireo fivarotana ireo. Misedra olana ihany koa ny sampana mpamonjy noho ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny milina famonoana afo. Commence raha io zany vers à 2 heures eo. Et à 2 heures du midi zany commence afo. De tonga de niredereda be moa raha satria ny ohatrany tapaka jirama zany takeo. Lafa nitapaka be jirama zany de niverina tampoka. De ohatran'izay zany le commencement le raha. De atsika me zany lafa niakatra be le rano zany tareka be le pompier tsiny zany fa hitanao fa io matimaty teo reo. De ino reo tsy ampy le réservation reo amin'ny raha. Ya zany fandehan'le raha. Tsonima io raha pompier avy malakilaky. Tsonima io e raha tsy pompier avy malakilaky pompier. Pompier problème io mitakitra barosy malakilaky. Matsano tarak pompier mahatonga an'io vahoaka landroso nefa mpanjakany rehefa nosy kominy misaradalany va pompier tandandro izany. Tsonima izany io miankina amin'ny pompier io miankina amin'ny kominy mahatonga an'io vahoaka roy landroso vatifatany zay dikan'io. Manoloana izao loza izao nanambarira ny fahavononany andray andraikitra ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny OMC ato amin'ny faritra Atsimo andrefana jery ny fahavoazana nahazo ireo mpivarotra eto Ankilifaly. Io hitantsika io aorinao reo tranomay misy eo amin'ny tranombarotra 10 eo ao fa mbola tsy vohisa tsara le izy ary ny entanao anatiny ny akamaroany de presque rava daholo tsy vitsy ihany no tafaverina ary anatiny mbola mamono ny afo zahay zao ny eto moa zany tamin'ny tanàna Toliara ny pompier tsy misy fa anankiray ihany ny any commune. De voatery ny tenanay zany ny réquisitionné ny pompier ny aviation civile de Madagascar manampy tosika ny pompier anankiray eto de izy hitatsika zao efa miarava tsikelikely le afo amin'izao fotoana zao. Dia mankahery ireo traboina satria iarahantsika malala fa loza tahaka an'izao dia tena fahasahiranana fananana zay azo na tsy zay rava indray mpimaso hitatsika ny fahasarana vahoaka amin'izany ka dia miantso ny fanjakana privé. Efa hanao ny mananjifanay koa zahay eto mbola handeha moa ny tombona rehetrarehetra zay tsy maintsy anaovana tatitra any amintsika tsirairay avy any. Mbola tsy fantatra mazava tsara ny antony nahatonga ny firehetana tsy nisy kosa ny tatitra momba ny naratra raha ny vaovao voaray hatreto. Nanamafy ireo mponina fa ilaina ny fampitombona ny fitaovana sy ny isan'ireo milina ampiasain'ny sampana mpamonjy mba ahafahana miatrika aingana kokoa ny tranga tahaka izao sy hisoroana ny fahavoazana goavana. Valim-panadinana bakalorea kosa indray nahitana fiakarana ny tapafana fanadinana bakalorea ho an'ny teto Antananarivo tamin'ity taona 2024 ity nivoaka ny maraina teo ny valim-panadinana bakalorea ka mahery ny 2 arivo sy 3 alina ireo mpianatra afaka fanadinana tamin'ireo soratra anarana ny teo amin'ny sokajy no betsaka afaka indrindra raha toa ka A2 kosa no ambany indrindra ny tapafana nandritrizany rina fitiavana. Niakatra efatra isanjato ny tapafana ny voka-panadinana bakalorea ho an'ny faritra Nalamanga sy Bonglaf raha oharina tamin'ny herintaona. Nahatratra 1,7 isanjato ny tapafana tamin'ity taona 2024 ity raha toa 7,7 isanjato zany tamin'ny taona 2024. Izany hoe mahery ny 2 arivo sy 3 alina ny mpiadina afaka fanadinana bakalorea tamin'ireo voasoratra anarana. Mahery ny 1 arivo sy 9 alina tamin'ity taona ity ny sokajy no ambony indrindra ny tapafana izay mahery ny 7 isanjato raha toka ny sokajy A2 no ambany indrindra mahery ny 13 isanjato ary ny sokajy C mahery ny 19 isanjato, ny sokajy OZ mahery ny 17 isanjato, ny sokajy A1 4,50 isanjato, sokajy S 3,50 isanjato, ny sokajy D mahery ny 2,50 isanjato. Ho an'ny fampianarana teknika mahery ny 7,20 isanjato ny tapafana. Samy naneho ny fahavononana anoho ny fianarana eny amin'ny ambaratonga ambony ireo mpianatra afaka bakalorea nanontaniana nandritry ny fijerena ny valim-panadinana ny maraina teo teny amin'ny lycée moderne Ampeflo. Somary nantetena kely fa afaka ihany fanadinana tsy maintsy misy foana moa io fa soran'Andriamanitra be da be. Le ela loatra eo ihany fa le eny sarotra aloha le izy efa nisy fatahorana ihany betsaka amin'ny fatahorana fa soran'Andriamanitra fa afaka foa. Le valim-panadinana zany tsy ela loatra amin'ny fivoahana fa na zany ary afaka ihany ny tovolahy
tsika tsy dia nitaitaina firy fa nakinina tamin'Andriamanitra dia efa le zay fa afaka mety izay mihitsy angambany atao hoe mety mbola hanao concours nakatso. Afaka izy efa tena atao anaty fanaintainana be mihitsy ny endrasanay an'ity valina baky ity dia soranay an'Andriamanitra fa afaka soma tsara izy. Tamin'ny alamanontolo zao zay nandefa tany amin'ny telomasiny ary tena fa tena tsy mivaly tsy hita atao mihitsy ny anazy fa zao tonga eto zao zay fa tena hoe fa tsy andrinay intsony ny valiny dia tonga eto zay dia soranay an'Andriamanitra fa nisy vokany ny fanaintainanay. Fiomanana amin'ny fianarana tsy maintsy hoe fa miomana foana ihany ny fitohizan'ny fianarana fa tsy maintsy hoe makaina kely aloha tao anatin'izay iray volana ny andrasana ny baky izay dia miala voly kely izy aloha. Mbola tsy mahalala ny lalam-piofanana orantoviny eny amin'ny oniversité ny ankamaroan'ireo mpianatra afaka fanadinana fampikaroana izay sampampianarana ianarany na ny filière hototosena ny 7 sy 4 septambra ho avy izao eny amin'ny oniversité n'Antananarivo ny salon de l'étudiant entina hanampina sy hanomezana tolo-lalana ho an'ireo mpianatra isafidiny sampampianarana orantoviny eny anivon'ny oniversité. Lafim-baovao hafa kosa indray ny mpiasam-panjakana ihany no tokony handrafitra ny ekipa sy handray anjara amin'ny lalao AZF izay fifaninanana ara-panatanjahantena natokana ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra ho ny ministry ny asa ny fampananana sary ny asam-panjakana raha nitokana fotodrafitrasa rano fisotro madio misy 320 tao amin'ny commune Sakaleona distrika ny Nosivasika hoenitra araka izany fanaraha-maso sy ny fepetra ho raisy ny komity mpikarakara-netsika sy ny fitondram-panjakana mandritra ity lalao ity ny lanonam-panokafana ny AZF izay ho tanterana amin'ny renivohitry ny fatra fitovinany ao Manakarany 20 aogositra ho avy izao fanampanazavana. Aoka mba tena hoe mpiasam-panjakana araka an'izay anaran'izay no hifaninana amin'ny lalao iraisan'ny mpiasam-panjakana io fa tsy hampiasa olon-kafa izay tsy ao anatin'ny sokajin'ny mpiasam-panjakana ho an'izay alaim-panahy ka handray anjara amin'io faninana io nefa sy mpiasam-panjakana dia tsara izy tsy mandeha any Manakara dia mijanona any amin'ny toerana izay misy azy fa tsy misy toerana sy sehatra ahafahany mandray anjara amin'io AZF amin'ny taona izay karakaraina ny Manakara io ka dia manantena ny rehetra mba samy handray an'izay toromarika izay mba tsy misy alaim-panahy ampiasa mercenaire araka ny teny mahajatra. Moa zany isaky ny ministera dia efa manana ny lamina izay efa nataony ary ny AZF araka an'izay anarana izay dia natokana ho an'ny mpiasam-panjakana ka tsy misy ny sakana tsy misy ny olana amin'ny fanatanterahana izay ka aoka kosa mba izay ny antony hijanonanao amin'ny asa aman-dranahy izay ataonao fa tsy hoe handeha any toeran-kafa fa tena hoe hamonjy sy handray anjara amin'ny AZF maro. Resaka fahadiovana kosa indray maro ireo mponina marary isan'izany ireo zazakely vokatry ny falotoan'ny tanàna eny amin'ny pasika centre fokotany Andotapenaka faharoa amin'izao fotoana misy ireo mponina mandray andraikitra amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano saingy vetivety dia tsentsina vokatry ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ka antony anaovany ireo mponina antsoava amin'ireo tompona andraikitra indrindra ny eo anivon'ny fokotany hijery akaiky ny zava-misy ho ny finiavana. Mitaraina ireo mponina eny amin'ny fokotany Andotapenaka faharoa faritra pasika centre fa tsy misy intsony ny fanaraha-maso ny fahadiovan'ny tatatra ataon'ireo komity ny fokotany toy ny fanao teo aloha manjaka eny an-toerana ny aretina azo avy amin'ny loto toy ny areti-koditra ka ireo zaza madinika ny tena lasibatra amin'izany tafiditra tranatrano ny maloto rehetra noho ny tsy fikorinany rano amin'ny tatatra intsony indrindra amin'ny fotoana nisian'ny orana. Efa manakarama olona manadio an'ireo tatatra ireo mponina manodidina saingy tsy maharitra izany noho ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ataon'ireo tompona andraikitra eny an-toerana. Raha vao milatsaka kely ny orana na dia orana kely iray mandeha dia efa tia pasika centre kilo zany voalohany trabona indrindra. Samy secteur angamba ny pasika centre no tena be olona indrindra. Ngamba ianao raha mijery ngamba dia misy zazakely tena be da be marary ao. Sepitra raha mijery ao dia tena feno lagaly daholo ilay ankizy kely be da be fa tsy misy milala olo ilay ankizy. Nisy fepetra fa peta-drindrina no nataony isaky ny elakelan-trano dia hoe asazy 10 alina isaky ny izay manary fako nefa tsisy mpanara-maso. Izary zany anara-maso an'ilay izy. Tena ohatra hoe tanàna tsisy komity aty pasika centre aty fa mangataka izay tompoko mba hijery ny tompona andraikitra. Ao anatin'ny herintaona zany efa tralina soroetsina nakaramanay anadiovana amin'ity kanaly ity dia noho izany dia mangataka ny komity zay mba hanara-maso satria loton'olona tsy nataonay akory nodiovinay fa raha misy voasazy kely indroa tena mandodina
ngamba mihitsy efa tsisy tsony tamin'ny folo taona lasa nisy ny rafitra RF2 natsangany commune Antananarivo renivohitra teny amin'ny fokotany tsirairay ikojakojana ny fahadiovana ny RF2 manadio ny fokotany manaramaso ankehitriny fantatra fa efa tsy mihodina toy ny tany aloha intsony ity rafitra RF2 ity noho ny tsy fisian'ny enti-manana efa mandraina ndraiky ny tandrify azy anefa ny fokotany Andotapenaka faharoa rano nambarany filohany nampitandrina ireo mponina mandrorany tsy lany mbola minimana ary fako eny amin'ny tatatra ny tenany jerina reo madio zao ny ao androany dia mitonga indray ireo mponina nary fako rapitso dia mova izany fokotany sale RF2 no mandotony kanalina na eto dia manentana ny mponina ina ndraidraikitra efa mba nyraisinao anadiovana ny tanànanao raha malala fa fokotany Andotapenaka faharoa dia mipetraka anatina toerana ify izany hoe mora mandaira ny tondro zany toerana otrotony misy kanalina ary ny toerana iva madio ny kanalina mbola tondraka ny rano maika fa dotona anarina fako aloha mba ho ajaina ny antsoina hoe lakan-drano fa tsy atao lakan-pako ary mandrora amin'ny tsy lany any antsika ka mahavoteny anjara ndraikitra ny rehetra ny fikajiana ny fahadiovana tsy hoe ny sasany manadio ny sasany kosa mandoto fa ny vanatoetsaina no ilaina ankehitriny arahana fampiarana lalàna ary tsy mampandroso ny gorakora Maresaka avy any ivelany kosa indray no lavy ny filoha Ukrainiana androany alahady ny antsoina ataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena Ukrainiana teo aloha izay nesorina teo amin'ny toerany izay mitaky ny anaovana fifidianana Ukraina mandritra izao ady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraina izao mety ampidoza ny Ukraina ho ity farany firosona amin'ny fifidianana amin'izao toetra izao ary mety ampisaraka ny firenena iray manontolo Ukraina raha teo izay mbola eo ambany lalàna miaramila maro ihany koa no mbola nady amin'izao fotoana olona maro no nafindra toerana ary faritra maro no fehezin'ny Rosia ka antony mampananto-sarotra ny firosona amin'izay fifidianana ara-dalàna tsy azo antoka ny toerana izay raha ny nambaran'ny filoha Ukrainiana trany dia iny maresaka avy any ivelany iny ihany koa tompoko kilasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alaitsy akasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray. Salama tompoko tonga soe tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voaija fiafy za présenté ny vava manomboka amin'ny 520 hatramin'ny 20 chevaux no anananay manana fitaovana maro ihany koa ny Agri Plus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao karazany telo briquet nitro misy vato nitro plus nitro led tic tac nitro mora sy raitra nitro mety amina nanolotra ho anao teo ny vaovao avec Cassis. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.